Taorinan'iny valim-pifidianana vonjimaika diso tanteraka iny dia menatra ny fireneko aho. Tena fahafambaraka tsy roa amantany ny zavatra tsy rary notr'ireny. Ka resy tanteraka Madagasikara ary very asina ny vahoaka malagasy. Ka raha tsika mahafantatra ny fiantsona ny firenena entin'ny Topoklahy Thomas Sankara dia Burkina Faso izany. Ny dikan'ny teniny hoe Burkina Faso dia tanàna ny olona mahitsy, pays des hommes intègres. Zay no entiko anoarana sy anairana ny saintsika fa Madagasikara izany dia fa tanin-jolahy nen'olona pays des hommes intègres, zany hoe tanin'ny olona marina, tanin'ny olona mahitsy, tanin'ny olona tsy azo vidiana, tanin'ny olona tsy mpamadika. Ny antsika tanin-jolahy, tanin'ny mpangalatra. Ka voalazako teo fa resy Madagasikara, resin'ny lainga 15 taona zao no nitazaina tamin'ny lainga sy ny zavatra diso sy tsy marina ny vahoaka malagasy. Zany hoe resin'ny tsy fahamarinana ary resin'ny kolikoly, resin'ny vola, satria nitazaina hovidiana toy ny omby eny an-tsena ny vahoaka. Zany no fanajany ity mpitondra tsy manjary ity, ny olona entiny tambazana vola. Zany hoe tsy afaka ny andinika, tsy afaka ny aina malalaka, ary tsy afaka anao ninninona raha tsy tambazana vola kely. Potika tanteraka ny vahoaka malagasy. Resin'ny fahantrana ary resy hatrany amin'ny toe-tsaina. Potika sy loha, resin'ny fizarazarana, resin'ny fifankahalana, satria mbola tsy mifankahala ohatr'izao amin'ny malagasy. Noho ny zarazara ao an-tsaky politika maloto, zarazara ao an-tsakana ataon'ity naturaliser frantsay ity. Ka tsy misy intsony zany ny fahamarinana, tsy misy azo hiatsapazana sy anteherana intsony. Antenaina, tsy misy azo antenaina ireo andrim-panjakana rehetra zay tokony ho tompon'andraikitra ho fampanajana izay fahamarinana sy ny ara-dalàna izay. Ka tsy misy mahafirenena ny firenena malagasy intsony rehefa tsy misy ny fanajana lalàna, fa dia manjaka ny gaboraraka
dia tonga amin'le fitenenana hoe lasa repoblika bananiera. Tsy misy fanajana lalàna intsony hatrany amin'ny faratampony. Zany hoe ireo androm-panjakana ambony indrindra tokony iantoka iaron'izay fahamarinana izay sy izay ara-dalàna izay no defa iantanteraka. Zany hoe miravoravo tanana, tsy afa-mihetsika voafatotra tongotra aman-tanana. Ka tsisy maha-repoblika ny repoblika malagasy intsony, fa lasa rezoana mafia, tambazotrana mafia jadona. Ka ny tsy marina ary ny zavatra diso ary ny tsy fanajana lalàna foana no angalana fahefana teto. Efa 15 taona izao, nanomboka tamin'ny 2010 izay nanomboka tamin'ny fanonganam-panjakana izay fanitsakitsahana faratampony ny lalam-panorenana. Ka inefatra ny sesy zay 17 20 20 dia izao ndraiky io ty fifidianana be ny tanàna na isaka, zavatra tena tsy rarina zany, fanitsakitsahana lalam-panorenana na isaka herintaona, na ahafahana nanao izao tsy kombakomba, na ahafahana nanao reny asa maloto rehetra reny atao angalana ny fandresena. Nefa na izany ara tsy naresy reo, na de nataony daholo zay vitany rehetra, fa de manao barofo, manao amboletra reny avoaka amboletra ny valim-pifidianana diso ireny. Ka ranomarina zany dia tsy ny fifidianana intsony, tsy fifidianana intsony no amahan'ny olana misy eto Madagasikara zay efa lalina de lalina, satria efa tsy mifanaja intsony ny samy malagasy. Ka izany de vokatry ny défaillance, averiko indray, vokatry ny tsy fisina fahefana eo amin'ny tompon'andraikitra zay mpikarakara ny fifidianana de ny CENI zany. Olona tokony mpanelanelana, mpikarakara, tsy miandany amin'iza na iza, ary tokony tsara sy apiatra ny lalàna amin'ireo zay mpandika lalàna, manitsakitsaka ny lalàna, no izy natao anirina hitsikitsika ivavahano fitenenana no mampivandravandra. Ka ireo miezaka manao ny marina sy manaja ny lalàna hatrany no resy lava hoy ireto jiolahy materitreritra togisa lahy ho maketsa, ka izy mangalatra indray no avovava. Tsy misy fanajana lalàna intsony ary tsy misy fanajana ny vahoaka malagasy. Ka tsy topony
safiditsika itsony isika izany vokatr' zay politika maloto ataony ity fitondrana tsy manjary ity. Ary izay mividy sy manindry ireo androm-panjakana zay mizana tokony miantoka ny fitoviana, zany hoe miantoka ny fahamarinana eo amin'ny mpifaninana amin'ny resaka fifidianana. Ka tsy afaka ny fanaraka ny olona ara-dalàna zay manaja lalàna sy ny tsy tandalàna manitsakitsaka ny lalàna manan-kery, ka izany no ametrahana ny fitsarana sy ny tafika ho mizana be. Raha mijeritsika ny symbole zany hoe fitsarana justice zany dia mizana mahitsy tsara, tovy lenta, tsy mianany, tsy mitanila amin'izana izy. Ka ny fitsarana raha mijery ireny zavatra nitranga farany teo reny isika, reny tsy reny fanitsakitsahana lalàna efa tsy roa aman-tany reny sy ireo zay efa nitranga teo aloha, dia efa vita matavy ny fitsarana manomboka any amin'ny HCC, ny tribunaly, ao anatin'ny ao koa ny resaka antenimira zay misy ifandraisany amin'izay resaka lalàna zay. Reo zany de efa réseau na mafia efa verrouillé, efa mihidy, tsy azotsika atao na inona itsony. Ny tafika efa milavolefina, na milavolefina zany de mandevina ny fitaovam-piadiana eny aminy, tazapotsiny natao hiaro ny vahoaka fa raha ny zava-misy hatramin'izao dia aty amintsika vahoaka no atondron'ireo ny basiny, zany hoe lasa fitaovana, lasa herim-pamoretana. Ka tsy misy mpiaro itsony, toa kamboty tsisy mpiany vahoaka malagasy manoloana ireny zavatra tsy rariny, tsy fampiseho masoandro, efa miseho tsy indray mandeha ihany fa efa imbetsaka de imbetsaka teto amin'ny firenena isaka misy fifidianana zao. Ka tsy misy azo antenaina itsony zany na ny fitsarana na ny tafika, ka ny farany dia ny vahoaka ihany, ny vahoaka maso mandidy zay tompon'ny fahefana no mampiseho izay maso mandidy sy tompon'ny fahefana azy zay, satria misy bahay politika, filozofy Robespierre ny laza fa rehefa manitsakitsaka ny lalàna, ny fitondrana, ny gouvernemanta zany, dia ny adidy masina indrindra eo amin'ny vahoaka dia ny fikomina. Zotsika zany ary adiditsika ny mikomy manoloana izao tsy rariny, efa misesisesy, efa manao tsinotsinona ny vahoaka malagasy izao. Tsarovy fa tsy olon'olom-poana ny malagasy, fa manana ny asiny, manana ny tantarany, manana ny fombany, manana ny zony, ary manana ny fahafahany
satria firenena mahaleo tena ary afaka Madagasikara. Fa raha izao no hoe firenena afaka dia diso tanteraka. Tsy tany foana na firenem-pona ny Madagasikara fa repoblika mahaleo tena, manana ny sata repoblikanina zany ary demokratika, manana lalam-panorenana. Nefa dia zao raha antsika mahita izao ny fanitsakitsahana izany lalam-panorenana zany tena amin'ny fomba tena tsisy tahotra sy henatra intsony mihitsy. Ka ireny jereo reny lehibe ny seny mamaky an'ireny le zavatra ny teneniny reny, hita hoe na izy ara miaotraotra satria fatany manana feony fieritreretana izy, fatany fa tsy rariny, tsy mety ary mandainga kitsirano izy. Ka de reny miankahana ohatrin'ny olona tsy mahay mamaky teniny reny. Iny moa de fa naveriko fa olona efa tsara ofa natao amin'ny HCC teo aloha iny niaraka tamin'ny Rakotoarisoa voalohany tamin'ity resaka tombona fa azo raisina fa tsy mitombony ity. Ka reny nitota kely ihany no avadibadika, nalaina tao amin'ny HCC izy de io natsofoka lehibe ny seny asaina andray ny baiko avy any amin'ny totakely jiolahy mpamono sy mpamadika firenena. Ka tsy misy voahaja itsony zany zay tandalana amin'ny Madagasikara zay noho ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Tsy misy itsony ny maharepoblika ny repoblika. Ka ny raha antsika mahita reny fa efa matipaika zao tetika maizina zao, satria na ny daty mpifidianana na emitra heritaona de avy eo le daty nomena efa ny kajiana tsara hitotonan'ireny fivoahan'ireny hoe vonjomaika valim-pifidianana vonjomaika reny nomaly. De androany zany sabotsy lahady miantona ho avy ny latsinainy de ho dabohony avoakany am'izay io valim-pifidianana diso io, satria io dia valim-pifidianana efa navoakan-drareo teny amin'ny arena. Zany hoe reto loranjy reto mihitsy zany manao ny lalàna eto Madagasikara de mpanaraka ambokiny sy mpanaraka efa fotsiny ity seny lazaina fa tsy miandany ity, nefa de miankin-doha tanteraka sy baikona ohatrin'ny omby. Reny valim-pifidianana tany amin'ny arena reny ihany io valim-pifidianana vonjomaika io, ary io no avoakany amin'ny latsinainy. De avy de fety ndray Krismasy sy Noely ny 24 Desambra. De fa zao ny avoakan'izy rehetra amin'ny tambazotra hoe aiza kosa ve de Krismasy ve de mbola ifanadala amin'ny resaka politika sy ny anty, satria zavatra efa tetika maloto. Ka tokony isaintsika ary malagasy, satria tsy topony ny safiditsika itsony isika, zany hoe tsy manana ny fahafahantsika itsony isika, ny fahafahana misafidy malalaka sy ampahamarinana. Ka raha mbola hitaza-potsiny izao zavatra tsirariny zao isika dia mamea lalana ireo tsy mariny ireo hanao ny lalànany eto Madagasikara. Ka iverina
ho kolonia, zany hoe ho andevon'izao fitondrana baikony vahiny zao isika malagasy. Raha tsy tompony safidinao anao, ianao misafidy fotsy, izy manery anao mainty, de mazava ho azy fa de tsy misy mahisika antsika ntsony, tsy misy ny hoe malagasy ho an'ny Madagasikara ho an'ny malagasy zany ntsony, fa ny vahiny zany no anjakazaka sy anao ny lalànany eto amin'ny tanitsika. Ka na isika ho say anohitra avy hatrany, zany hoe tsy misy ambamba amin'ny herintsika rehetra, iny valim-pifidianana diso iny valim-pifidianana vonjomaika diso tanteraka iny, na tsika manohitra an'iny amin'ny herintsika rehetra, na iny kidona na iny kiatra, satria na inona ataontsika na inona ataontsika de efa famonoana tsikelikely antsika vahoaka malagasy izao fitantanana tsy marina ary manitsakitsaka ny zontsika izao. Ka raha samy ho faty ihany, tsy aloha hoe maty amboninahitra, tsika moa raha ho faty de matesa raha avako, zany hoe alao maty rapitso zay maty androany, nefa anao mandrapatonga ny rapitso zay tsy maintsy afatesanao ihany de mijalijaly tsy esin'olona asina mirefarefa amin'ny tany ohatran'ny biby. Ka mila mijoro tsika, mila mitsangana miaro ny safiditsika, zany hoe miaro ny fahamarinana sy miaro ny ara-dalàna, satria tsy misy matahotra fa alefaso ny fanisana ny vato, alefaso ny famerenana ny confrontation, raha tena matoky tena marina fa nareo no mandresy, fa zay de azo antoka fa tsy resy zany, fa no resena tamin'ny fomba maloto tamin'ireny resaka ordonnance sy resaka fanolanana sy borazina iorina isan-karazany reny. Ka mila mijoro sika zany, ananatsika ny fahafahana miaina malalaka eto amin'ny tanitsika, tsy ho angalarina ohatr'izao foana ny safiditsika, ary afaka miaina anatin'ny asina maha olombelona maha malagasy atsika, satria tsika no sitrak'Andriamanitra iaina eto amin'ity tany ity, ary isitraka ireo arena zay tena sesehena misy eto amin'ny tanitsika, fa de lasa malaza tsy nanana ohatry ny vilitsahona fotsiny. Tsika ny firenena mahantra indrindra eran-tany, nefa mipetraka eo ambonina arena tsy tapesipesena, mangeta eto ambony lakana isika vahoaka malagasy. Ka rehefa tsy anaiky olona andevo ny lainga, andevo ny vola sy andevo ny orooro sy ny basy, de tsy maintsy sahamaty tsika, satria zay sahamaty ny fony lambamena, tsy misy mamenatra mihitsy ary tsy misy mampatahotra ny teny ny targetra nandrareo frantsay raha tamin'ny nandevoziny Alemana tamin'ireny andron'ny ady lehibe reny, de hoe na ny fandresena na ny fahafatesana, zany hoe la victoire ou la mort, na ny fahafahana na fahafatesana.
la liberté ou la mort. Zay indray ny targetran zareo kobanina. Ka soa fianatra ho antsika zany, ary tsy sika no sanatry nanaterakira milaza tsy ahay fa efa niainantsika izany, niainan'ireo razambentsika, zokontsika zay niaro ny tanitsika, niaro ny asin'ny malagasy antsika, niaro ny fahafahatsika namony ny ainy tamin'ny androny reny fanjanahantany ireny. Ka raha izao fisehony zavatra hitatsika ankehitriny izao dia efa tsy tafy-bahoaka hiaro ny vahoaka itsony ty tafika ity, fa lasa herim-pamoretana amonona ny vahoaka. Ka fahavalontsika zany reo tafika ireo, raha tsy hoe angatahana amin'Andriamanitra isy ray zay mba sa hijoro na ino kidona na ino kiatra, zay mantsy malaza hoe zay mihetsika rehetra ao de tapaka ny lohany, na mandeha retrety na anaovany drala am'izay anaovany azy, fa antenainy zany mba hijoro, satria ireo tafika ireo no andry tandroka arony vozona, miaro ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Zany ny zavatra mitranga rehetra any amin'ny firenena rehetra. Ka antenainy fa isa hijoro hiaro ny ara-dalàna sy hiaro ny marina maha-repoblika ny repoblika any Madagasikara, ary miaro ny maha-demokratika, zany hoe tany zay ny vahoaka no maso mandidy ao aminy, miaro zay zo sy safidim-bahoaka izay. Ka eto am-pamaranana dia averiko lay tenin'ny tompoklahy pastora Martin Luther King hoe rehefa tsy fanaja ohatry mipirala isika dia ifamono ohatry ny gaiky. Zay fifanajana firesakiny zay no antenaina, ary izay fitsimbinana sy fanandratana ny tombontsoa imbonana, zany hoe tombontsoa ambonin'ny firenena no tokony hibaiko ny tsirairay avy manoloana izao savorovoro politika izao. Ka mitsangana isika ry tanora fa izao no andro sy ora arovy ny safidinao, arovy ny fahafahanao, fa ny firenena afaka ihany, ny olona afaka ihany no afaka mandroso misafidy izay hitondrany malalaka ampahamarinana, pahendrena ara-dalàna ny firenena. Ka dia mivavaka ho an'ny tanindrazana ary mampahery antsika rehetra, mandra-peony indray tompoko lahy sy tompoko vavy.